teny anankiroa na itsika fampahirezana dia tiany zay mety efa fantatro ihany dia voalazany matetiky fa 1:10 andiny fa 1:10 ka hatramin'ny fa 7:10 zay ny vakitsika voalohany anankiroa zay dia ny anankiray John voalohany toko fa 4 andiny fa enina John voalohany toko fa 4 andiny fa enina vakitsika tsiraray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo Matthieu toko fa 1:10 andiny fa 9:10 ka hatramin'ny fa 7:10 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy fa tahaka ny inona moa no anoarako ity taranaka ity tahaka ny ankizy madinika mipetraka eny an-tsena izy izay miantso ny namany ka nanao hoe efa nisy tsoka sodina taminareo izahay nefa tsy nandiha anareo efa nanao feo fisaonana izay nefa tsy nitehatratra ianareo amen vakitsika indray ny John voalohany 1 Jean 4:6 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy avy amin'Andriamanitra izahay izay malala an'Andriamanitra no mihaino anay izay tsy avy amin'Andriamanitra tsy mba mihaino anay izany no ahafantarantsika ny fanahin'ny fahamarinana sy ny fanahin'ny fampiviliana amen izany tenin'Andriamanitra izany indray no entitsika ifampahirezana androany ho itsika taridalana angalatsika fampianarana fohifohy kely ihany dia avy malala amin'ny tompo raha ohatra ianao ka hatramin'izay hoe nantsona satria Jesosy Kristy tompo mihitsy no lajany amin'ny John toko fa 10:10 andiny fa 9:10 tsy izaho tsy anareo no naninona no mifidy fa izaho no nifidy anareo raha ohatra ianao ka natsampa fa anisany voantso natsampa fa anisan'ny fidian'Andriamanitra midikany hoe fidian'Andriamanitra aloha entre parenthèse dia anisany ny atao hoe zanany ny olona rehefa nihevitra zava-panahy dia liana amin'ny zava-panahy zay fa tsy liana ataony ambanin-javatra andeha ataoko hoe ataony faharoa ny zavatra ity ivelany zay ara-nofo satria Jesosy Kristy angeno no teny an'izany Matthieu toko fa 4:7 zay tsika tianjery hoe ka tsao aloha n'inona fanjakany sy ny fahamarinana dia anaraka anareo ny zavatra rehetra zany hoe ny tena tokony izy amin'ny maha-kristianina na sy ianao dia voalohany indrindra dia mikatraka ny zava-panahy satria inona ny antony ny fanahiny no napetraka Andriamanitra ao anatiko sy ao anatinao ahatonga atsika andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra ny Filipiana toko faharoa andiny fa 7:10 no milaza amin'izany hoe ny fanahiko izy no anatinareo zany hoe Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo mba hatateraka ny faniriny sy ny sitrapony sitrapoky sy ny sitraponao dia iverina amin'ilay fampianarana inona tiany Jesosy tenenina amin'izany rehefa niantso izy nanao ilay fanoharana dia tsisy rotsitra ny olona satria mbola mahaliana azy ny zavatry izao tontolo izao fa na dia kristianina ihany azy ny kristianina ny ankamaroany dia rehefa vita batisa rehefa vita confirmation izy dia navelany amin'izay ny atao hoe maha-kristianina fa no ivelany fa izay no izy tadio tsara ry avy malalo amin'ny tompo fa lalam-pamonjera no efa idiranao amin'izao fotoana izao ary mbola misy ny ady ao mbola misy ny tsy maintsy sedra ao fa tsy vitany hoe navy zaniny ianao dia fa hoe zay no izy tsy zay mihitsy no izy satria mbola manana ny teny farany tompo amin'ny zavatra zay ataontsika inona ny zavatra zay mahaliana satria zasy ianao dia mpiray lova amin'i Jesosy aloha voalohany indrindra rehefa nantsona hoe zanak'Andriamanitra za tsy zanak'i Jesosy ianao tsy zanak'i Jesosy fa raitapo amin'i Jesosy ianao satria izay ny voalazany inona ny voalazany any amin'ny John fa toko faharoa 20 andiny fa 7:10 dia milaza hoe maza mbola manendry fa mbola tsy niakatra fa andeha ao izy ho any amin'ny rainareo sy ny raiko ary ho any amin'ny Andriamanitra reo sy Andriamanitrako mazava mihitsy zany fa za tsy zanak'i Jesosy aloha Romana toko fa 9 andiny fa 7:10 koa dia milaza hoe mpiray lova amin'ny Kristy zasy ianao Jesosy Kristy ny lamatoa satria izy no raitapo amintsika izy no santatra izy no niakatra voalohany any an-danitra izy no namaky ny atao hoe fiainana mandrakizay zay ivatanantsika nanamboatra ny lalana ho asy ianao izy misy no tena any amin'ny John toko fa 4:10 andiny fa 9 hoe tsisy makany amin'le raintsika ne raha tsy amin'ny alalako zany olo lalana sy fahamarinana ary fiainana zay zany le tena
mokle hoe inona zany a no tokony mahakristianina sy ianao tokony ho fantatsika hoe matotsika kristianina dia manana tanjona dia ny fiainana mandrakizay tsara ovy tsara ndray andro jesosy kristy rehefa namory vahoaka nampianatra izy nitory rehefa sina variana nampianatra teo izy dia nisy olona anankiray ny tena hoe jesosy a anapaka anazy mihitsy ny rahalahanao sy nyreninao any a tsy avelany atsy fa maninona nao velanao izy nefa ianao hoe tsy sahirana mampianatra dinona ny zavatra nylazaina iza no rahalahako ary iza ny reniko dia nanondro izy tamin'ilay olona nieno azy hoe ny rahalahako sy ny reniko izy dia le mieno azy ka manao sitrapony ray izay any an-danitra za sy ianao koa tsy hoe ny fahatongavantsika ny ampiangonana foana ny présence antsika ao anatrihan'ny pastera présence antsika eo anatrihan'ny mpiaraka mivavaka amintsika no everitsika fa hoe zay no izy fa le tena ianao mihitsy manolona ny mahakristianina anao a inona kay no tsapanao rehefa tonga tokoa le atao hoe problema amin'ny mahakristianina anao mbola kristianina ve anao rehefa tonga ny sedra satria tadio tsara fa tsika dia tsy maintsy mandalo ny atao hoe sedra mandalo satria ny asan'ny maizina dia isan'andro isan'andro na dia mbola ao anatin'ny tokantranonao renao dia misy asan'ny maizina miezaka ny mandavanao mety ny olona malemy ao anatin'ny tokantranonao no ampiasainy dia lasa miezaka mahatonga anao a hosorena lavana lasa miezaka mahatonga anao a anana tsy anana fiadana-po fa eto ny tenin'andriamanitra dia milaza mihitsy hoe ny mahatonga asianao tsapa mihitsy fa hoe zanak'andriamanitra ray dia fetiatany dia fafantatra le zanak'andriamanitra ozy any teo a dia ny olona zay a lina ny atao hoe zava-panahy ihany koa mangetahita mandrakariva ny atao hoe ny zava-panahy tsara ovy tsara ny atao hoe olona masina dia olona voatokana reny hitanao ny any Chine misy an'ireny lemoine reny any amin'ny monastère na ataoko hoe temple natokana izy mba tsy hitovy règle amin'le olona ety ivelany iza sy anao ihany koa voatokana zany hoe tsy napetraka intsontsika manana règle ny fiainan'ny olona eto amin'ny ivon'izao tontolo zao fa napetraka manana ny atao hoe règle avy amin'ny fanan'andriamanitra zay napetraka ao anatintsika rehefa malala ao amin'ny tompo zany zavatra zany dia mila resilady zasy anao satria tsara ovy tsara zava-poana ihany mahakristianina rehefa tsy tianao ny miaino tenin'andriamanitra tsy tianao ny mamaky ny tenin'andriamanitra ndre mandeha napetraky ny raintsika tao mivavany Daniela tamin'ny fahitana any amin'ny Daniela toko 12:7 hoe ianao Daniela ahorono izy ny teny ary asio tombokase mandra-piavin'inona andro farany maro izy ny andinika dia mitombo fahalalana maro no andinika dia hitombo fahalalana zany hoe enao le mandinika mitombo fahalalana dia mihinana n'le tenin'andriamanitra satria le tenin'andriamanitra io a no afahanao miatrika ny fiainanao a satria ozytsika hoe devoly ange tsy ke lalana ozytsika rehefa miresaka devoly eo foana devoly tsy maintsy miezaka mandavo anao isan'andro san'andro fa ny zavatra napetraka iampokotrany dia hoe eo no mahalalana hoe mahatoky sy mankatovy ve enao jesosy kristy indray andro dia laza ny Matthieu toko 7 Matthieu toko 7 andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20 any Matthieu 7:24-27 aitsika tsenjery ao aninan'le hoe tsy fantako akory ianareo ny raha misy ozy izy mandreany nazovy mandreany teniko ka mankato azy dia ahoana izy hoarina amin'ny lehilahy manatsaina hoarina amin'ny lehilahy manatsaina zay nanorona ny tranony eo amin'ny vatilampy raha avy ny rivotra amin'ny fofofofona raha norana ozy izy dia tsy mihetsika izy fa raha ohatra kosa ka misy mandreny teniko ka tsy mankato dia hoarina amin'ny lehilahy adala ozy izy avy ny rivodoza dia mirodana satria tsy eo ambonin'ny vatilampy zany zavatra zany a dia mila fantatsika hoe miorina venao eo ambonin'le tenin'andriamanitra satria le devoly ozy a rehefa tsy fantatrao ny tenin'andriamanitra dia tsy afaky ny anohitra ny devoly ianao
fa maninona no tenenina any amin'ny tenen'ny paoly any amin'ny efesiana toko fahenina andiny fafito ambin'ny folo any hoe sabatry ny fanahy ny tenin'andriamanitra. Rehefa tsy manana tenin'andriamanitra ny olona anankiray dia mora reseniny maizina, reseniny asany devoly, satria ahoana na lalanao ny asany devoly raha tsy fantatrao ny asan'andriamanitra. Ahoana na fantaranao ny bitsiky ny satana raha tsy fantatrao ny bitsiky andriamanitra. Jakoba toko faefatra andiny fafitony dia milaza hoe maneken'andriamanitra dia manoera ny devoly dia andositra anareo izy. Inona moa no mahatonga ny olona atao hoe faible izy? Inona mahatonga ny olona atao hoe malemy izy? Satria tsy manana fiarovana. Rehefa tsy manana fiarovana ny olona anankiray dia mora andairany ny aretina. Tahaka izany koa ny ara-panahy rehefa tsy manana ny atao hoe fiarovana, rehefa tsy manana ny karazana atao hoe fiarovana ara-panahy, zay le hoe raiso avokoa ny fiedian'Andriamanitra. Tsy hoe mahafaly fotsiny mandeha lelioka toko fafolo andiny fasivy ambin'ny folo hoe ino efa meko anareo ny fahefana rehetra hoentinareo miandy amin'ny maizina na nitsaka mena rana sy ny karana dia tsisy mahatohatra anareo. Resina enony zany fa le tena zava-dehibe dia hoe raiso le tenin'Andriamanitra Jesosy Kristy rehefa nalaina fanahy, satria isan'andro tsika dia misy ny fakapanahy. Any amin'ny Luka toko faefatra andiny voaloka hatramin'ny fahadimy dia milaza hoe nalaina fanahy satria avy ny fahadian'ny 750 alina. Dia zavatra nataony tsy hoe amin'Andriamanitra azy dia manondro fotsiny hoe miala dia miala, tsy zay le izy fa nanao fampianarana ho azy ianao izy hoe nientiny nanohitra ny satana dia tenin'Andriamanitra, satria izay le hoe tenin'Andriamanitra sabatra mifanahy osintsika amin'ny Efesiana 6:17 teo. Dia inona zany no tokony ataoko sy ataonao? Maneken'Andriamanitra, zany hoe verina amin'ilay tenin'i Jesosy teo hoe raha mandre dia mankatoa dia hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina. Zany ry hava-malala no mahatonga antsika hoe tsy tokony ho banga tenin'Andriamanitra ianao, satria dia ny Paoly ara dia milaza amin'ny Kolosiana toko 7:11 dia milaza hoe aoka ny tenin'i Kristy maninona izy nitoetra betsaka ao aminareo, satria fa maninona natao hoe aoka ny tenin'i Kristy no hitoetra betsaka ao anatinareo, satria avy amin'ilay teny ane no azahoanao ny atao hoe ny fitomboan'ny finoanao. Satria ny tenin'Andriamanitra ilay voalaza ny Efesiana 6:17 ao amin'ny tapany voalohany dia milaza hoe raiso izy ny finoana ho fiarovan-doha. Zany hoe tsy afaky ny hiaro ny fisainanao ianao rehefa tsy misy ny teny, satria rehefa ny teny rebirebin'ny satana nydreanao dia mivarahotsana ianao. Fa rehefa ny teny entinao manohatra an'izay dia tenin'Andriamanitra. Zay mahatonga an'ilay hoe raiso ny tenin'Andriamanitra, raiso finoana. Ny finoana dia maninona izy ny Romanina toko 7:15 afiasa ny finoana. Ny finoana dia avy amin'ny tovi-teny ary tovi-teny dia avaiza avy amin'ny tenin'i Kristy, ary zay no itenenako hoe raiso ataovy betsaka ao anatinareo ny tenin'ny Kristy. Kolosiana 3:16 voninahitra n'Andriamanitra ho antsika kosa ny fiadanany mandra-pionan-kely indray tsika.